Rehefa manana amin'ny tompo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Anio anaty fahadimy ny volana janoary 2020 alady fahatelo izay manaraka ny epifania natokana hitondranam-bavaka sy hamoanana ireo marary hoditra manerana ny samy ny fitsikehana. Ny tian'io tiako eto amin'ny fitandremana izay misy atsika dia hitondranam-bavaka manokana ny taranaka eto amin'ny fitandremana izay misy atsika. Ombona atsika trano ny loha hevitra izay ombona amin'ny fitsikehana manera-tany dia manao hoe mahefa ny zavatra rehetra mitombo. Manao fomba mampanahitsika ary tsika ry havako hiombona amin'izao fampitovavahana izao. Mandeha ary tsika hiara-miombona amin'ny hira azakazaka masina eo mpitsangana. Isaotra sy idera ankalaza mivonahitra an'Andriamanitra itsika ry havako, kondeha raha antsika miombona ny salamo arak'izay voalahatra iombonantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalaza anao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hideraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Hitaranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Aliao raho izy ireo tamiko andeha isika hoangatra ny Jehovah. Mandeha isika hoangatra ny Jehovah.
ianao i Jerusalema, ianao i Jerusalema, iza efa vita tahaka manana favoalana sana. Ianao i Jerusalema, ianao i Jerusalema, iza efa vita tahaka manana favoalana sana. Alleluia, karani firenena, ifireleni Jehova. Alleluia, karani ifireleni Jehova. Aisauta mianarani, aisauta mianarani, aisauta mianarani Jehova. Aisauta mianarani, aisauta mianarani, aisauta mianarani Jehova. Izany no tonkira asandratray eto anatrehanao ry Andriamanitra tsy toa, lay hatrizay ka ho mandrakizay. Faly ny fonay satria indro fa tafahombona indray amin'ity anivy ato amin'izao tranonao masina izao. Izahay rehetra taranaka rehetra miara-miombona eto amin'izao fitandremana misy anay izao. Anao ny dera, anao ny voninahitra Tompo, fa mendrika anao izany. Ary ankehitriny Tompo, manatrefeno izao fotoana izay tanterahanay eto anatrehanao izao. Ianao fanahy masina hitarika anay, ameno anay rehetra mba hisehoany ny voninahitrao. Andraisanay fitahiana, andraisanay vaovao mafaly avy amin'ny teninao. Ampiorina anay amin'ny finoana, ampitombo anay amin'ny finoana, ary atonga anay ho voatahiry amin'izany finoana izany sy ny fahamasinana. Izao fivoriana izay tanterahana izao anie dia ho fivoriana masina tsy aro arom-paharatsiana fa hisehoany ny voninahitrao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ry havana malala, eno impanajana sy amperitreretana lalina ary ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika amin'ity anivy ity, arak'izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomia 4:5-7 sy ny 4. Ny anaran'ny Tompo. Goaka ho fantatrao anio, ka tsarovy ao am-ponao, fa Jehova no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany, ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalany sy ny didiny izay andidiko anao anio, mba hitasoa ianao sy ny taranaka ao mandimby anao, ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao mandrakizay. Amen. Sama Jesus, I need
misaotranao zay ry tompo Andriamanitray ny amin'ny teny izay anambaranao ny sitraponao izay tokony no tanterahanay kanefa manoloana izany indrindra miariary eo anatrehanao ny tsy fahamendrehanay miariary eo anatrehanao ny faharatsianay ary na dia miezaka azy ianao manavao anay isan'andro san'andro indraindray izahay eo amin'ny fiainanay mandika ny didinao tsy mitandrina ny lalànao sy ny fitsipikao na dia izay heverina efa tsy hota aza kanefa efa mivoana amin'izany izahay dia mbola ataonay ihany satria fisy mamy hatrany ireny misaotra tompo fa mampatsiahy anay ianao mifona aminao izahay tamin'izay lalany diso no diavinay tamin'ny lasanay mbola tsy mankatoy izahay mbola tsy manome voninahitra anao Andriamanitra mbola manao tsinitsinina ny hafa ihany koa tsy miaina amin'ny fitiavana ampianarina mandrakariva izahay fa miaino manadino fa tsy mba miaino mankatoa tompo Andriamanitra io sokafanay ny fonay eto anatrehanao midira ianao avaozy izahay amin'ity anio ity esory ny fahalemenay fafao ny elokay ary avaozy izahay mba ho tonga olom-baovao araka ny sitraponao mindro izahay tompo fa meno vavaka ianao ary anavao anay amela ny elokay noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen. Hoanao izay nifona teo anatrehan'ny tompo ary niaiky ny elokao sy ny bebaka marina tokoa matoky somarina izy ka miaino ny fivavantsika ondeha ary mitsangana raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny teny manambara ny famelan-keloka izay atolotry ny tompo anao ankehitriny. Hoy ny tompo aminao fa ny famindram-pony Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany miahatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatoa ny didiny.
ko ambarary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Amen. Ny olona zay voavela elokareavako dia samy mijoro sy manambara ny finony eo anatrehan'ny tompo. Ndehary raha antsika miombona ny fanekam-ponoana laharana voalohany na ny fanekam-ponoana apôstôlika iombonantsika mipino manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, niteraka Maria Virjiny, nijalana nanapaka Pôntsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevy, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any ny viny tsara velona sy ny maty. Iny ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
sotra ny mpitantsoratra nitondra ny raharahany fiangonana tamintsika izay ijoroneto ry ava dia hitarika antsika amin'ny fampitondrana fanoran-jaza fiameno izany dia fifaliana ny miarabantsika mpianaka amin'ny finoana omban-taranaka mifanoja amin'izao fotoam-pahasoavana lehibe izao ny antsoina hoe aladin'ny taranaka izay ifanatrehantsika amin'ny tompo ilay tompony aina sy ny fahavelomana ilay mitahiry ny fihavanantsika miarahaba sy mirary soantsika koa no ny fahatrarany taona 2024 indrindra ianareo izay mamaly ny antso sy ny fanasana ary ny fanentanana nataon'ny fianakaviana eto amin'ity fitandremana ity ny firariana dia ho taranaka velo ny fahasoavan'ny tompo tehirizin'ny tompo amin'ny anarantsika tsiraray avy isika tsy ho amin'ity taona 2024 ity ihany fa ho mandrakizay androso ary sika riavana amin'ny fampitondrana fanoran-jaza fifaliana ho antsika ny mandray an'Andriamato Rakotoary Velo Dery sy Ra Samuel Rova Arsoa mitondra ny zanany faharoa vaoteraka zazavavy Rakotoary Velo Only Itoerantsoa efa mandroso raha teo izy ireo dia miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo nahazo ny zaza faharoa ho tonga taiza amin'ny tompo aneny zaza ary ny rina dia mbola ho tafian'Andriamanitra hery mihoatra no teo aloha ianareo amin'ny fanabeazana sy ny fitaizanany zaza tonga nareo ankonana kristianina tokoa arak'izay efa naloranareo ny tokantraminareo teo ampelantanan'ny tompo hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesoa fa ianao no nampivoaka tao an-kibo nankinina taminao hatrany am-boka hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo ko hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy amen ivavaka isika riavana raha eo misaotra anao zahay no ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao ary mankasitraka indrindra anao no ny famindram-potsy miova amin'ny taranaka mpifandimby araka ny fanekenao vavolombelony izany izao ankonana izao ka miara-momym-pifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena koa meteza ianao ray hitary eto ray aman-dreny homba ny mpikarakara azony hery hanatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity ampanjakao atokantranony zaza misy ny fianakaviany ny teny sy ny fihetsika ao mba-pitiavana mba hatsapan'ny zaza ny fitiavana ao Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro toan'ny fahamay mazoto reto ray aman-dreny mba azony manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety izany ity zaza ity anery tompo ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo ampelantananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorananao dia vaozisan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azony mampita amin'ny zanaka amamparany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanay rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany amen no ny fahatanteran'izao fanoloran-jaza izao dia manolotra fampitondrana ho an'ny ankonana ny fiangonana dia mirary soa indrindra tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavako anomboana azy ary ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izay nampitiavana anareo hitsangana anao ny hira voalahatra
misaotra tompo ny amin'ity fotoana ity zay omenao ny ankizy sy ny tanora afaka mandre ny teninao fa namasinao mampianara andreto tanora sy ankizinao ireto mba iorenany amin'ny finoana hitombony amin'ny fahalalana tsaranao Jesoa. Amen. Mipetraka ianareo. Arak'izay voalahatra ao amin'ny karatry mofinaina misapana sekolelady moa no angalantsika 4 amin'izao 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Isaia 5:20. Tsy ny rehetra no alaitsika fa ny andininy fa 420 ihany. Isaia 5:20 andininy 420. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Le aho eto manondro aniza moa io zao? Andriamanitra no miteny eto amin'ny mpanompo izay mahatoky sy mahatoky azy. Azao nambarany amin'ilay mpanompo hoe raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia miaino aho. Misy tantara anankiray ao amin'ny filazantsara an Jesosy Kristy araka ny Jaona ahafahantsika manakatra izany soratra masina izany. Tantara izay mety efa fandrehantsika tanàna anankiray, toerana anankiray tao Jerosalema, teo akaikin'ny vavahadin'ondry, ilay toerana nisy farihy atao hoe Betesda. Nisy mararomaro ny andro teo satria io farihy io dia anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga araka ny lovatsofina jiosy tamin'izany fotoana izany. Dia izao ny zavatra mitranga hoe misy fotoana misy anjely midina manetsika an'ilay rano, dia rehefa mihetsika ny rano ka izay tafidina voalohany ao na inona aretina izay mahazo an'ilay olona dia avy hatrany dia sitrany. Ary izany finoana izany no tao amin'ireto olona maro dia maro reto izay nanodidina ity farihy ity. Fa indray andro Jesosy dia nandalo teo amin'ny toerana io, ary nisy lehilahy anankiray izay efa narary 70 taona, hatry ny ela zany, malemy ilay lehilahy, ary dia mandry teo amin'ny fatoriany zany. Ary tamin'izany dia nanatona ny Tompo, ary mbola tsy niteny aza ilay lehilahy marary dia nanatona ny Tompo, nanatona Jesosy nanontany azy hoe teo sitrana va ianao? Dia namaly ilay lehilahy, nandahateny teo izy, Tompoko, rehefa mitonga ny anjely manetsika ny rano, tsy mba misy olona manampy ana mibata akory ka najoboka ao anatin'io rano, fa dia voasongona foanao isak'izay tonga izay fotoana izay. Ary teo am-pitenenana izy dia avy hatrany Jesosy dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana. Ary izany tantara izany dia mbola afaka ho tanterahany amintsika rakizy sy tanora enina amin'izao vaninandro iainantsika izao azy. Fa hoy ny Tompo araka izao mofinaina izao hoe raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino. Tahaka an'izay nataon'i Jesosy tamin'ity lehilahy anankiray izay marary teo amin'ny farihin'ny Betesda. Araka ny filazantsara ao amin'ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 7 izany tantara izany. Koa zao ary no ambaran'ny Tompo aminao hoe mitoera mandrakariva ao amin'ny Tompo, ankatoavy ny teniny, mazotoa mianatra soratra masina, mianatra sekolelady, mba hahatonga anao ho mpanompo mahatoky ny Tompo. Ary amin'izany rehetra izany dia hiteny aminao ny Tompo hoe raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino. Ka ninona etam-po-tsika ao anatintsika ao raha mahasoa antsika izany. Io ny Tompo ahatanteraka ny teniny arak'izao mofinaina izao. Dia raha hoe mitsangana rahantsika miombona ny fanononana izao mofinaina izay nresahana taminareo izao, mitsangana hitadidy an'ity soratra masina ity isika. Ahoana izy teo? Isaia 5:20 andininy fa 420. Averina hoe Isaia 5:20 andininy fa 420. Raha tsika mamaky, raha tsy mbola miantso azy izy
dia maly aho, ary raha mbola miteny izy dia iainao. Verina farany Isaia 5:20, raha tsy mbola miantso azy izy dia maly aho, ary raha mbola miteny izy dia iainao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra ivavaka isika. Misaotra Tompo ny amin'ny teny fanomeza toky omenao anay, ankizy sy tanora. Mpiaino vavaka tokoa ianao, mandinika ny vo sy ny fo, mahafantatra izay mahasoa anay, indrindra amin'izao fahazazana, amin'izao fahatanorana izao. Maro tokoa Tompo ny zavatra maro samihafa mifamaofao eo amin'ny fiainanay, na ho anivon'ny ankonana eny an-dalana eny, ary hatrany an-tsekoly eny aty amin'ny trano fiangonana azy. Kanefa amin'ireny rehetrareny malala izay mahasoa anay nao Tompo, ary tanteraka izao teninao izao ho amin'ny ankizy sy ny tanora malalanao eto amin'izao fitandremana misy anay izao. Fa na masina ane, ampatsiahy mandrakariva izany teny ampianarina anay izany, mba ho sabatry ny fanahinay, ho tsaronay mandrakariva, fa Andriamanitra meny vavaka ianao, malala izay mahasoa anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mipetraka ianao. Mbola iaraka ivavaka isika Tompo. Andriamanitra rainay rainay amin'ny analan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Mbola misaotra anao hatrany izahay, raha mbola notantaninao sy novombininao ka tonga indray eto an-tranonao. Tonga amin'ny ora sy fotoana amakiana sy hainoana ny teninao izahay ankehitriny. Fanahy masonao, mangataka aminao izahay mba hialo lalana anay, mba tsy handiso ny teny izay ho vakiana. Ny fanahy masinao ihany koa ametraka ny teny izay ho toriana ny mpanomponao amin'ireto vahoakanao. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao. Misaotra Jesosy, amen. Hiaraka maky sy eno ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Isaia, Isaia 5:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa indro izao mary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby an-tsaina akory aza, fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay, satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana aho, ary ny olony ho firavoravona. Dia ho faly amin'ny Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho re intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia ny zaza minono aza dia ho fohy andro, ary tsy isy antim-panahy izay tsy nahatapitra ny androny, fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa 100 taona aza. Ary ny mpanota aza dia ho hatratra 100 taona vao ho zonona. Anao trano ny olona ka hitoetrao, ary anao tanimboaloboka ny olona ka hinana ny vokatra aminy. Tsy anao trano hitoeran'olon-kafa izy, na mboly zavatra ho an'olon-kafa, fa ho tahaka ny andro ny hazo ny andro ny oloko, ary ireo voafitoko dia hanara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza
tratry ny loza tampoka fa taranaka izay no tahiny Jehova ireo ary ny tenany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso azy izy dia maly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Ny ambody sy ny zanak'ondry hiara-komana, ary ny liona hinana milolo tahaka ny omby, ary ny mena rano dia vovoka no fihinany, ary tsy handratra na hanimba erany tendrombohitro masina izy, hoy Jehova. Ho toizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 19. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 12 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha atao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary noho ny nahita azy io dia niankohaka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindritra ny tanany dia nanindry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao. Ary ny abokana niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy, tsy laza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehana hoy izy miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Ka maika ny ely bebe kokoa ny lazany dia niangona amin'ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositraniny tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia niankohaka tany anefitra ka nivavaka. Ary rehefa natsiaro fanahy Petera dia nanao hoe, ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy ny fanantenan'ny jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany dia nakany an-tranon'i Maria renin'i Jaona izay atao hoe koa Marka izy, ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera dia nisy ankizy vavy atao hoe Roda nakeo hiaino. Ary rehefa nalala ny feon'ny Petera izy dia tsy namono vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao, fa izy ny tompo rariny, fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona, anjeliny izany. Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary rehefa novoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofa tanana azy mba hangina dia nanambara tamin'izay namohan'ny tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nakany amin'ny fitoerana hafa. Amen. Oh
mbola ampitombona ho aminareo ny ry havana ny famindrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Ny fanahin'ny tompo hiaraka amintsika afahantsika mahita zava-mahagaga ao amin'ny lalan'ny tompo ka izorantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ahita fiadanana koa isika. Ao amin'ny Isaia 5:7 hatramin'ny 5:20 no hiarahantsika amin'ity fotoanany toriteny ity. Isaia 5:7 hatramin'ny 5:20 izay fanovakina tamintsika teo ry havana. Dia ompatsika amin'ny lohahevitry ny perikopa sy sina fanampiny manao hoe maefa ny zavatra rehetra ny tompo mife ny ho avy izy. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo mife ny ho avy izy. Ny Isaia 5:20 dia tafiditra amin'ny fizarana farany amin'ny bokyny Isaia mpaminany izay faminaniana nitodika indrindra amin'ireo vahoakan'Andriamanitra tao Joda niverina avy amin'ny fahababoana. Ireo vahoakan'Andriamanitra tao amin'ny faritra atsimo niverina avy amin'ny fahababoana. Marina tokoa fa nesorin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tanan'ny Kirosy mpanjaka Persiana avy any Babilôna ny firenen'i Joda tonga soa tavaverina indray ao an-tanindrazana fa mbola niaina zavatra sarotra izy ireo. Raha tsy aivina mantsy ny fahababoana izay tamin'ny andron'ny Babilôniana niatra teo amin'ny firenen'i Joda dia nesoriny ny olona atao hoe andry ny fiarahamonina tany Joda nentina tany Babilôna avokoa. Noravaina ny tempoly ary ny anotavela teo an-tanindrazana dia ireo fadiranovana, ireo tsy afaka loatra tamin'ny fahaizana, ireo sahirakirana izay no tavela teo. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana zany ny mponiny Joda dia mazava fa fahasahirana ny firenena no novan'ny taniny, fahasahirana ny mpiray tanindrazana no ny ainany. Tamin'izany dia kivy izy ireo afaka foana tamin'ny fahababoana fa miaina ao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana ny fahasahiranana samihafa. Eo no manambara mampita ny hafatra avy amin'ny mpaminany Isaia Andriamanitra ka anisan'ny hafatra ao anatin'izany ho fampahirezana ny 5:17 hatramin'ny 5:20 izay atolotra antsika eto. Avy hatrany ry havana dia adikatsika amin'ny fiainantsika kristiana, amin'ny fiainantsika fiangonana izay nitranga tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany nirahana ao amin'ny firenen'i Joda. Afaka tamin'ny vahoan'ny Satana isika. Mety nieritreritra ianao hoe rehefa mivavaka dia tsisy olana intsony. Rehefa mivavaka dia tsisy fahoriana intsony. Fa mbola izany nefa isika. Olana ao amin'ny taranaka, olana ao amin'ny asa, olana ao amin'ny ankonana, olana ara-pahasalamana, olana vokatry ny fahalasana ny havana kaiky. Olom-bovonjy ianao tsy midika hoe afaka ny olana, fa izay ambaran'ity soratra masina ity ho fampantenanantsika teny hoe mitaonantsika hijery lavitra ho avy vaovao Andriamanitra. Maefa ny zavatra rehetra ny tompo mife ny ho avintsika izy. Raha jerena ry havana ny votoatin'izao perikopa ao amin'ny testamenta taloha manoloana antsika izao dia ahitantsika fikasan'Andriamanitra anankitelo lehibe ho an'ny ho avy ny fiangonany, ho an'ny ho avy ny firenen'i Joda izay nanirana ny Isaia mpaminany tamin'izany
fa ho any hoavy ny fiangonana dia isika isan-taranaka sy kristianina miaramira ankehitriny. Inona ilay fikasana telo tondron'Andriamanitra nalazainy amin'ny fiangonana tamin'ny andro ny Isaia ary mbola tonony amintsika amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Ny fikasana anankiray lehibe sady mitana ny lohalarany dia ny hoe ho avy vaovao avy amin'Andriamanitra. Ny 17 sy ny 20. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha, na omby ho an-tsaina akory azy, fa mifaly kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary zany aho, fa indro mahary an Jerosalema ho fifaliana aho, ary ny olony ho firavoravona. Indro, mivombolana hoe indro, dia milaza fa efa vonona ary hilatsaka miasan'Andriamanitra. Totondro mivokana ny manjera azy ny sisa. Ny hoe mahary dia tena voambolana manokana ho an'Andriamanitra. Tsy misy na iray azy filazana ka miaraka amin'io matoan-teny io ao amin'ny Baiboly raha jerena ny fototry. Ny Andriamanitra ihany no miaraka amin'ny matoan-teny hoe mahary eto amin'ity soratra masina ity. Ny hoe mahary eto ary mahary lanitra vaovao sy tany vaovao dia tsy hoe nanao fanarenana ny simba na koa hoe nanamboamboatra, nandokoloko, nanova endrika fotsiny, fa tena nanala amin'ny teo aloha ary mametraka zavatra vaovao. Zavatra vaovao hafa mihitsy. Izany ry havana ilazana hoe mife ny ho avy ilay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Ho avy vaovao tsy nitovy amin'ny taloha, tsy misy itoviana amin'ny tany aloha. Ny ho avy ny taranaka dia tsy voafatotry ny lasa ry havana. Marina fa hanonona ny anaran'ny dadany dadabe angamba ny fiangonana rehefa avy eo satria izay no nisoratantsika tamin'ny fisoratana anarana, fa tsy voafatotro izany ny fiainantsika isa-taranaka. Misy ny lasa izay efa nosoritan'Andriamanitra, efa voasoratr'Andriamanitra, efa vita, fa eto amin'ity soratra masin'ity ny Tompo dia milaza hoe hahary lanitra vaovao sy tany vaovao. Kosmos mihitsy zany no tena ovain'Andriamanitra. Tsapanao hoe zany hoe manana fikasana tsy eritreretinao akory momba ny fiainanao, momba ny fiainana isa-taranaka Andriamanitra. Lanitra vaovao, tany vaovao. Fa ny fikasana faharoa ato amin'izao soratra masina izao dia hitantsika eo amin'ny 19 hatrany amin'ny 17. Raha fehezina dia fikasana mahavelona fanantenana mikasika ny resaka mandidina ny fahafatesana. Tsy isy eo amin'ny 17 dia ho faly amin'ny Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Le 20 moa dia tokony hanaitra ny saintsika ny amin'ny hoe ahoana tsara. Na dia ny zaza minono aza dia tsy ho fohy andro, tsy isy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny, fa mbola zatovo ihany izy, izay maty na dia efa 100 taona azy, ary ny mpanota aza dia hatratra 100 taona vao hozoniny. Ireo 19 sy 20 ireo dia miodikodina miresaka momba ny fahafatesana izay hanomezany Tompo fanantenana ny fiangonana, fa tsy arak'izay eritreretintsika ry zareo ty fahafatesany tia. Maty ny dadan'ny dadabe izay fantatrao angamba ny anara, mety mitsy mahafantatra koa izy ny dadan'ny dadabe anay. Taranaka eto ny resaka. Fa manana hevitra hafa tena tsy azontsika takarina mihitsy Andriamanitra raha miteniny izy manao hoe tsy isy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny, mbola zatovo ihany izay maty na dia efa 100 taona azy. Dia hoy isika hoe inona ny hevitra izany pastera? Mifono fanantenana,
manodidina ny fodimandry zany driavana ary hevitr'Andriamanitra tsy takatra ny saitsika fa fitinina amin'ny hoe hay manodidina ny fahafatesana dia misy hevitr'Andriamanitra lalina manome fanantenana antsika. Nodomandry ireo ray aman-dreny efa nialo lalana antsika, mety nisy fahamoiza malala nidona mafy tamintsika manodididina an'izao fetiny tananaka izao, fa manana ny hevitra tsy takatra ny saitsika momba ireny fodimandry ireny Andriamanitra. Izany no fikasana, misy fikasan'Andriamanitra manodidina an'ity fahafatesanyity, ary raha ny Baiboly no vakiana dia mitsambikina ho amin'ny fiainana mandrakizay ny olona nodomandry mino any Kristy. Izany ilay fikasana mahabe fanantenana, fikasana faharoa ambaran'izao soratra masina izao. Fa ao amin'io fizarana faharoa natolotra antsika io ihany, 19-20 dia tsy hoe mivezivezina miodikodina amin'ny fahafatesana ihany ilay fampanantenana, fa miresaka koa ny amin'ny fiainantsika ankehitriny, ilay fitahiana ny asan'ny tanantsika. Eo amin'ny 19 hatrany amin'ny 17 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Anao trano ny olona ka hitoetrao, anao tanim-boaloboka ny olona ka hinana ny vokatra aminy. Tsy anao trano hitoeran'olon-kafa izy, na amboly zavatra ho an'olon-kafa, fa ho tahaka ny andron'ny azo ny andron'ny oloko, ary ireo voafidiko dia nara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza ho tratra ny loza tampoka, fa taranak'izay notahiany Jehovah ireo ary niterany ho ao aminy. Tonga ao Joda na tafaverina ao Joda ny avy any amin'ny fahababoana. Apetraka Andriamanitra ao amin'ny toerana, ao amin'ny tanindrazana ny aviany, ary omen'Andriamanitra fampanantenana ny hoe raha manao trano nareo dia havita, ianao no hipetraka ao. Raha mamboly ianareo dia havanina, ioty ny vokatra, hinana ny voaloboka avy amin'izany. Miraikitra eto amin'ny tanindrazana ny fontsika, ary na isika na aiza miely. Dia tsaroana ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe raha manadino anao ary Jerosalema dia aoka iraikitra amin'ny misy tsy mahilanilany ndre zao. Tena hoe ny aladin'ny taranaka riavana dia fampatsihivana antsika fa misy tanindrazana azo ametrahana tsara ny tongotra sy ny tanana, hiasana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ka avokarana. Izany no fampanantenana omen'Andriamanitra ho an'ireo avy any am-pahababoana tonga miverina eo an-tanindrazana. Izany mbola fampanantenana mipetraka atao anatin'ny soratra masina, atolotra ho antsika amin'izao andro ny taranaka izao. Eo amin'izay hitoeranao miasa miaraka amin'Andriamanitra, fa misy teny fampanantenana. Hanorina ianao, havita, amboly ianao, hisitraka ny vokatry ny fambolena. Eny asa ianao dia afaka hisitraka ny fisasaranao. Fampanantenana ny fiainana manodidina ny fahafatesana. Avela ho any ny ranomaso, avela ho any ny tsiahana ireo ray aman-dreny tany aloha na havana lasa nodomandry fandao. Hijery ny fiainako avy. Andriamanitra mahefany zavatra rehetra dia mife ny ho avintsika. Fa ny 19 sy 15 riavana dia mbola manaitra antsika. Miresaka fifandraisana kosa indray reo andiny tsoratra masina ireo, fampanantenana fifandraisana. Hoy ny Tompo, raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Ny ambody sy ny zanak'ondry hiarakomana, ary ny liona hinan'ny lolo tahaka ny omby, ny menarana dia vovoka no fihinany, ary tsy andratra na nimba eran'ny tendrombohitry masina izy, hoy Jehovah. Resaka fihavanana sy fifandraisana kosa indray mipampifahatelo amin'ity faminaniana natolotra ny Isaia ampitaina amin'ny babo tafaverina an-tanindrazana ity. Fifandraisana velona amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra miaino, ilay Andriamanitra mangilatsofina amin'izay miteny. Mahavariana hoy ny soratra masina hoe
raha tsy mbola miantso azy izy dia maly aho, raha mbola miteny izy dia iaino aho. Isika miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka ity, efa eo Andriamanitra vonina misofina be iaino. Isika miantoraka amin'Andriamanitra vory atao anatin'ny fiangonana ity, efa eo Andriamanitra vonina handre. Fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ry havana no ambarany 2:4 mitondra amin'ny fifandraisana tena tsy azonao eritreretina amin'ny fiarahamonina. Eny tsara ny filazany hoe ny ambody sy ny zanak'ondry hiarakomana. Any amin'ny filazany tsara dia misy filazana hoe indro zao maniraka anareo toy ny zanak'ondry avoan'ny ambody. Misy zany a karazany olona mora aromotra tsy tohinina ohatrany tsy azo iainana ny amin'ny taranakany, fa rehefa lalina sy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra vita foana miara-miaina amin'iny. Dia ianao zao mety eritreritra hoe ianona mihitsy zany, izy zany, fa ity soratra masina ity dia mampianatra anao hoe mora kely miara-miaina aminy. Raha amboarinao tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, any ilaina amboarina tsara, fa reraka foana sika raha hoe anamboatra na amboamboatra fataranako zao dia ndao mba amboamboarina aloha le fihavanantsika, fa zara za misy tarana andao aloha amboarina tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mora kely mifandray andreny ray aman-dreny pendrendreo izy ke dia manahirana antsika tokoa hoe tsy tohinina fa tsy manina fa zay izy amin'ny taonany mora ny fandray. Rehefa matotra tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia ny sary ny azo fijaliany zany ry havana. Miaino aho raha mbola tsy miantso izy, mbola tsy miteny ianao dia efa eo Andriamanitra. Ataovy tsara ny fifandraisantsika tsirairay amin'Andriamanitra mba hisandrahaka sy ho marina koa ny fifandraisana amin'ny hafa. Ka na dia misy ambody azy ao anatin'ny ankonana, ao anatin'ny taranaka, aitsika foana mifandray aminy. Tsara ny fifandraisana araka ny teny fampanantenana omeny tompo ho antsika. Teny fampanantenana 3 vaovao mbola tsy nisy mihitsy no aorin'Andriamanitra indray ho solony tany aloha izay bakony antsika hoe aza tsarovana akory. Misy ny fahotana efa nadonon'Andriamanitra, ianao mbola miseho matsiarotsiaro ihany, tsiaroko mihitsy nataonao vadiko tamin'iny, efa nadinon'Andriamanitra mbola tsarovanao ihany, efa nadinon'Andriamanitra mbola nga tsy tadidiko nataony dadatoa taminada amin'ilay zale mba hiaraka aminareo any. Andriamanitra rehefa nanadino dia ianao ve hisalovana an'Andriamanitra? Anao zavatra vaovao izy ho an'ny taranaka, mampanantenantsika zavatra tsy azontsika eritreretina izy manodidina ny fahafatesa, manodidina ny fihezahantsika amin'ny asa fiariana, isam-batanona isa-tokantrano, ary indrindra mampanantena mandrafitra fihavanana amintsika Andriamanitra mba azontsika hana hiavana mora foana eny anivon'ny taranaka samihafa. Teny fampanantenana nampitondraina ny Isaia mpaminany ry havana, izao faminaniana izao tsarovy fa izany dia tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy araka ny filaza ao amin'ny Korintiana 2:5-7 manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Ary koa ny Apokalipsy 2:5 indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ny alady ny taranaka tahaka izao ry havana dia tsy anaovantsika ezaka amin'ny herin'ny tenantsika navao fiombonana ao atokantrano ao amin'ny fianakaviam-be, fa la Andriamanitra mihitsy aoko fantatsika fa te hanavao, te hametraka teny fampanantenana anehoany fa mahefa ny zavatra rehetra izy ka mife ny hoavintsika. Atolory ao amin'ny Kristy ny fiainanao, meo azy ny hoavin'ny isa-taranaka, matoky fa izy ny tompo mahefa ny zavatra rehetra sy mife ny hoavintsika. Mety mampananao ny hoavin'ny taranaka, fa ny tompo efa mampanantenany hoe hanao zava-baovao aho. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Saotranao zay ry Tompo Andriamanitray, ny amin'ny fitiavanao anay tamin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity.
misaotra noho ny amin'ireo teny fampanantenana fanomezan-toky izay omenao anay. Anorona ho avy vaovao anay ianao, ary na dia miatrika fiainana andavanandro azahay, na dia manaloka anay eo aza ny fahafatesana, na dia eo aza ny fiatrehana ny asa mandraraha maro samihafa, ianao dia mampitodika anay, tsy atsiaro ny amin'ny lasa, atoky ny teninao, fa ianao dia manavao ny fifandraisanao aminay, fifandraisana izay fiombonam-piainana aminay sy aminao noho ny amin'i Jesoa fampihavanana ho anay taminao. Ankehitriny Tompo, miatrika ny fiainana andavanandronay zahay, ho an'ny taranaka tsirairay avy izay mivory amin'izao fanompo-fivavahana izao. Ianao anie Jehovah Andriamanitra tsy toa ahatateraka izany teninao izany ho amin'ny tsirairay avy, ho taranaka hanana ho avy mamiratra, ho avy vaovao, ary feno fifandraisana lalina aminao Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Mindray Tompo fa iseho amin'ny fiainana isan'andro isan'andro zany, ivelomanay isan'andro isan'andro. Atonga anay ho vavolombelonao eny tontolo eny, fa Andriamanitra velona, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra izay ekenay sy ivavahanay eo amin'ny fiainanay. Apetrakay manontolo eo tananao ary ny fiainanay tsirairay avy anio ampitso ny ho avy rehetra, ianao anefana masina hitarika anay, ameno anay hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary koa ampatsiaro anay mandrakariva fa efa mamelona fanantenana ho anay ianao, hiatrehanay izany ho avy zany, indrindra ny fiatrehana, ny fiavianao amin'ny kery sy voninahitra eny amin'ny raha olo-lanitra. Amin'izany anie Tompo, voatahiry tsy hanatsiny izahay, ary izahay dia anisany ho teneninao hoe ry taranaka mino midira amin'ny fifaliany ny Tomponao. Ho fiombonanay, indro akambanay, ny vavaka izay nampianarinao ny mpianatra fa izay manao hoe rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Eo anay nio izay ny saza ao, mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho mifakapanay, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ampifaliana riavana no andraisantsika ireto avantsika ireto izay manavao ny fanorantenany ary manolotra ny zanany man'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Enoy ny teny hanorenany fiangonana ity sakramenta masina ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandihana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho amin'ny taranakao mandimby anao, hatramin'ny taranaka faramandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary tao amiko ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamiko no ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary iray aman-dreny niteraka sady mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoko mba hahatonga anareo
ho fianarana ho an'reto zazy reto amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'reto zaza reto ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalan'izao fahasaovan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao ka azony hery andraisany an' Jesosy Tompo andavany ny asan'ny Satana rehetra. Manaiky ve nareo ny hivavaka ho azy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho sekoly alahady. Ekenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampianareo amin'izao andraikitra masin'izao izy ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana akory havana dia tompon'andraikitra ary mananadidy amin'ny zaza rehetra raha isika toy izao mitsangana ary hivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa ty dia ty anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroinay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentan'ny batisa koa mitalao aminao izahay iray eo manatrehanay. Aoka ny fanahy masinao anome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Raha no mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantara ny fahadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anay izao. Reto zaza atao batisa reto ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao ampita fino zanakao izy ary ampiraisy endrika aminy no ny asa amin'ny fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Rakotonirina Carlos Fabio. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Ary manana Carolina Gomez. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Falo misaotra anao izay Tompo fahatanteraka fanirindry eto ray aman-dreny reto. Miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny Zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia rizanao. Ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany. Amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra ray Zanaka fanahy masina. Ampio reto ray aman-dreny sady mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Momba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataony reto fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Izao no fanomezatoky tononona ety ampamaranana. Aza matahotra hoy ny Tompo, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, aianao. Mandiana ray aman-dreny malala te izao hitombo amin'ny fahasoavana amin'ny Tompo ny zaza vita batisa. Feon-java-maneno no manentana antsika ary manentana ny fianakaviana anao ny rakim-pisaorana tantazan'ny dekona. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona faharoa isika riavana dia ny anokanana fotoana ho an'ny isantaranaka. Mampandroso ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny voamerany antotanisa iaraha samy mpitantrana ny amin'izany.
mba hirin-drano ny fotoana rehetra ry havana dia atolotra ety ampiandohana ny soratra masina ary apetraka eo ampelantanan'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka isika fiangonana. Manasa antsika rehetra ary mba hitsangana andray izao soratra masina mikasika ny taranaka izao. Andalana 5 ry havana avy ao amin'ny baiboly no notsiponina mba hitodiana amintsika isa-taranaka amin'ity fotoana miavaka ity. Fiarabana ho antsika isa-taranaka araka ny salamy 7:27 indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka ary valipity ateraky ny kibo. Dia miaraba antsika tonga soa ary tena faly mandray reto fanomezan'Andriamanitra sarobidy dia ny taranaky ny fiangonana. Faly ny amin'ny amalinareo ny fanasan'ny fiangonana ka tongamanareo maro toy izao anatanteraka ny alahady ny taranaka. Ny firarintsoa ho antsika dia ny tsodrano efa raisitsika ary iainantsika amin'ny finoana mandrakariva araka numery 4:420 hatramin'ny 4:20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo hitahy anao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny tompo anome anao fiadanana. Hotahina tokoa isika isan-taranaka, hotarian'ny tompo amin'ny lalana rehetra ary ho fenony fiadanana sy fanantenana ny fiainanareo isan-taranaka. Mampahery antsika koa amin'izao fotoana sarotra mampe fanahina ho an'ny hoavy ny taranaka izao. Mampahery antsika araka ny tenin'ny tompo manao hoe izao mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra atonga fiadanana fa tsy loza anome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Aza matahotra ny amin'ny hoavy fa taranaka eo an-tanan'Andriamanitra isika, taranaka efa hialohavan'ny teny fikasana telo lehibe araka ny afatra teo isika ary fampaherezana ara-panahy havana. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny taranantsika fa na dia antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Mandihana amin'ny fahendrena araka an'Andriamanitra amin'ny soratra masina na ray aman-dreny isika na tanora na ankizy. Ary farany ny salamy 7:20 tapany farany manao hoe fiadanana ane ho an'ny Israely. Dia napaka ao am-potsika ao amin'ny ankonana ao amin'ny isa-taranaka ny fiadanana sy ny fitahiana avy amin'ny tompo. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra mandray zany teboka 5 avy amin'ny soratra masina izany izahay dia faly satria tsaronao amin'ny antsipiriany ny fiainanay. Ankoatry ny afatra efa nampitondrainao tao anatin'ity fotoana ity, manome anay fanantenana be dia be ny amin'ny hoavy dia misaotra anao fa mbola misy koa taranaka tafatoetra mandraka ankehitriny raha niorina teto amin'ity fiangonana ity 70 taona lasa ny fiangonana reo ray aman-dreny nanomboka ny vavaka teto dia indreo tompo ny taranaka, indreo tompo miara-mivavaka eto ankehitriny. Ianao ny tahiry fa naniezaka izy zay tamin'ny fitaizana nefa tsy nambininao, tsy nitehirizinao dia tsy nitsinona itony fotoana itony. Antso any anefitra ihany no nataony ny fiangonana. Misaotra fa ianao efa mametraka ny tanam-pitahinao amin'ny taranaka tsirairay ka mitsodrano azy isan'andro mandrakariva. Misaotra fa ianao mampanantena fa tsy loza fa fiadanana amin'ny farany ny fiainanay ary mankasitraka indrindra fa mampahery ianao ny amin'ny hitaizanay ny isa-taranaka manomboka amin'ny fahazazana hatramin'ny fahalebiazana tena ifampitaiza ifampitarika araka ny sitraponao tokoa izahay ry tompo. Ary faly izahay raha ho fenonao fiadanana sy fitahiana ny fiainanay Israelinao vahoakanao Andriamanitra. Dia hijery ny antsipiriam-piainany reto mpanomponao ane ianao na inona tompo etaeta sy faniriana ao anatin'izy ireo dia tonoho ny ampomanginy zany ankehitriny ka ienoy ary valio.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mahay manao mihoatra no izay angatanay no ivavahanay ry Tompo. Amen. Dia mandihana amin'ny fiadanan'ny tompontsika miditra avy hatrany amin'ny fandaminana ataon'ny voamery sika ry havana. Aoka hipetraka ianareo. Misy 5:30 eo tsika no namaly ny antso. Toy izao ary ny fandaminana. Isy ny fiantsonany anarana. Dia ho atongotsika amin'ireo mpitandrina nitondra ny fandimby teto amin'ny fitandremana izany. Arahin'ireo taranaka misy mpitandrina misoratra anarana ho isan'ny fiangonana eto amintsika. Ao aorian'izay, izay vao misesy arakarak'izay fahatongavan'ny fisoratana anarana nataontsika tsirairay aby. Amin'izany aza dia misy ny miseho ary misy ny miomana. Mandritry ny fisehoana no hitazomana ny takelaka lehibe misy ny anarana sy ny fangalana sary miaraka amin'ny tsikitsiky, miaraka amin'ny mpitandrina amin'ny vady, izany hoe mitsikitsiky tsara tsika izany rehefa maka sary. Dia ialana tsina ho an'ireo tratra aoriana fa takelaka kely no afaka atolotra azy ireo ny amin'izany. Dia araka nefa nampiomanina antsika ihany koa ry havana, dia nisy ny valopy firaketana ny rakitra isa-taranaka, mariky ny firaisan-kina sy ny fanavaozam-panoloran-tena iombonana. Iny dia efa niraisin'ny voamera teo ampidirana dia nazahoantsika rosia dia manasa antsika mpanajana raha ohatra ka mbola nisy tsy name an'ilay valopy mba nantona anazy ireo ampidirana fa miandry antsika eo izy ireo. Ireo tonga iseho kosa dia hanao rakitra eo amin'io vata fandatsan-drakitra efa voaomana io, araka ny soratra masina hoe aoka tsy hisy iseho foana tsy hitondra fanatitra eny amin'ny alitara. Deutéronomie 19:9. Farany ry havana raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alahady farany volana febroary, fifaliana ho an'ny fiangonana ny hanolotra takela-pakasitrahana ho an'ny taranaka izay tonga teto. Izany dia misy ny sarin'ny isa-taranaka sy ny maribola izay natolotra tao anaty valopy. Eo am-piaviana ihany no raisina ny izany takela-pakasitrahana izany amin'io fotoana io. Andeha ary isika ry havana hanomboka ny fiantsoana, manasa ny mpiara-miasa voatendriny amin'izany mba handroso. Dia misaotra antsika mialoha koa manaraka ny fandaminana mba ho voninahitra Andriamanitra.
dia amaransika ka ny hira voalahatra ataontsika mialoha ny fanolorana ny tsotra. raiso amin'ny finoana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny e hampirahevitra anareo araka an'i Kristy Jesoa mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tompontsika. Matoky izay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.